Ny fanabeazana no anisan'ny antoka iray ho an'ny fampandrosoana. Izany no lohahevitra itondran'ny fikambanana tsy miankina Madagascar Development Fund, mitondra ny fanabeazana ny anivon'ireo mpianatra any amin'ny tontolo ambanivohitra. Tany ambanivohitra Arivonimamo indray izy ireo ny alakamisy teo, ndeha aratsika ary ny fanadidina. Isarana ny MDS izay nanome izao sekoly izao ary fikapokon'olona izay tsy mitandra ary nanoelanga ny fanabeazana tatanatantia fokotany anakoroty. Mpianatra iray, fotokazo iray. Izany no lohahevitra novoizindreo rehetra nandray fitenenana nandritra ny lanonana fitokanana ny fotodrafitrasa vaovao sekoly fanabeazana fototra Ambodinampany, commune ambanivohitra Zomabe Aloka, district Arivonimamo ny alakamisy teo. Trano vaovao ahitana efitrano fianarana telo, table banc 430 ary trano fidiovana. Miampy trano fianarana teo alovana vaozana no natolotry ny fikambanana anglisy Wellington Management International tamin'ny alalan'ny fikambanana tsy miankina Madagascar Development Fund. Mitety-bidy 420 tapitrisa ariary ity fotodrafitrasa vaovao ity ary afaka mandray mpianatra miisa 700 eo. Araka ny fanazavana dia voatery nandam-pianatra ilatsaka hianatra ny sekoly teo aloha no ny tsy fampin'ny toerana ka maro tamin'ireo zaza ireo no nanao dia tongotra 3 kilometatra vao mahita sekoly afa hianarana. Mivany olana ankehitriny ary naneho fakasitrana ny mponina sy ny mpanabe ao an-toerana ary eo manam-pahefana nanatrika ny lalonana fitokanana. Nanentana ny mponina kosa ny mpiantoka ny MDF Andriamatoa Brian Donaldson ny amin'ny fitandrona ireny fotodrafitrasa vaovao ireny mba hitsinjovana ny hoavin'ny zaza malagasy eo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Nitarika ny lanonana fitokanana moa ny italian'ny kabinetra ny lehibe ny faritra Itasy, lotrony lehibe Sisko sy ireo solotena isokajiny avy amin'ny fitondram-panjakana.